Alleloia, alleloia. Wow! Miarabantsika indray tratsy nyty fandarana Baiboly Teny Velona iarahanao amin'ny Mctv sy ny Révérend Dimy ANDRIASON. Fandarana mampatsiahintsika mazava-dehibe ny tombontsika amin'ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny teniny. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky Obolana toko faefatra andininy faharoa amby roapolo dia aina ho amin'ny mandray azy zany teny zany ary mitondra fahasalamana ho amin'ny vatany rehetra. Amin'izao taona 2026 zao atombokontsika amin'ny fahalalana ny teny, atombokontsika amin'ny etaetan'ny teny, satria hoy ny tenin'ny tompo any Maty toko 5:5 hoe sambatra, nona sy mangetaheta ny famarinana fa izy no vokisana. Raisitsika miendriny ray, sambatra ny nona sy mangetaheta ny tenin'Andriamanitra fa izy no vokisana. Dia miteny ianao ngamba hoe fa inona koa ary zany resahana zany, fa hoy Jesosy tsy mofy ihany no mahavelona ny olona fa ny teny rehetra avy amiko. Dia androany zany ny tenin'Andriamanitra ifampizarako aminao. Dia io boky Obolana toko faefatra andininy faharoa amby roapolo io hoe aina ho anao ny tenin'Andriamanitra ary mitondra fahasalamana ho amin'ny vatanao rehetra. Nizaniza manaraka ty fandarana ty, naizanaiza misy ianao na avy any faritra inona ianao na faritra avy aiza, ny tenin'Andriamanitra voarainao andrany dia ampianasitranan'Andriamanitra ny tenanao, ny fiainanao, nefa koa entin'Andriamanitra amenonanao ilay fiainana araka an'Andriamanitra. Nanomboan'Andriamanitra azy dia hoe aina ho amin'ny mandray azy. Maninona ny tenin'Andriamanitra mitondra fiainana? Satria ny tenin'Andriamanitra tsy mba manameloka, ny tenin'Andriamanitra tsy manindry, ny tenin'Andriamanitra tsy manandevo, ary ny tenin'Andriamanitra tsy miteny ratsy, fa ny tenin'Andriamanitra miteny fampanantenana, miteny zavatra tsara, miteny zavatra mamy, miteny zavatra mety. Na ny tenin'Andriamanitra ohatra milaza zavatra ohatra ny ataboary mbola milaza zavatra tsara ihany. Jereo nge ty tenin'Andriamanitra ray ty mety afa renao, mety afa famakinao fiteninao kory ary. Hoy ny tenin'Andriamanitra Jaona toko 4:7-7, eto amin'ity fiainana ty ahita fahorinanareo. Izany olona faly amin'izany. Dia hoe Andriamanitra misy miteny ahita fahoriana indray amin'ity taona 2026 ty. Tsy manaiky za kosa lavitra zany, tsy ameniny zany. Hozy ianao fa tsy nijanona teny efa le teny fa nitoiziny tsarovy anefa fefa nandresy reny rehetra ireny ao. Ninona zany zavatra mety mitranga, mety andalo amin'ny fiainanao amin'ity 2026 ty, ka zavatra manahirana tsy avelan'Andriamanitra aresy ianao, napotika ianao, naravanao reny, fa avadika Andriamanitra ho fijorona vavombelona, ho fanehoana fa velona miaraka aminao izy. Nisy ray mpianakaviana zay nitady asa, tadiofa ny ray mpianakaviana rehetra moa, dia maninona tompona ndraiky zany famelomana mivady aman-janany izy, tsy anasa izy, be diplôma be izy, fa tonga izy naneritena izy, tonga na maly ny antson'ny tompo, nandray ny afatra izy, dia nandray ny Jesosy tompo tsy mpamonjy, dia nanomboka mivavaka ho any vaholam-piainany rehetra, dia ny azy manana ny asa tsara. Teo za zay zany saraka teo izay, dia hitako mihitsy ny kasihan'ny tompo amin'ny fiainany. Fa nisy orinasa anankiray mitady mpiasa, dia ny diplôme ilaina bac plus 4, le raha naman'ity bac plus 2, fa tsy fantatro vitiko fa lay tompony orinasa zany reny resahany. Dia rehefa niresaka tamiko izy dia le namana io reny tadidiko, dia nampioniko izy zareo. Dia hoy za tam'leo izy ao dia olona matoky, raha olona matoky ny tediavinao, olona mahay miasa ary vonina hiasa tsara, izy mety. Dia nanao interview tany izy, tonga dia embauché izy. Nanomboka tamin'ny kely izy dia lasa mpanapaka amin'ny be. Hitako mihitsy ny karamany tamin'izany. Resaka amin'io aho za hoe firy moa tamin'izany fotoana zany, teny hoe namanao io tamin'ny 30 taona lasa ty tantara ty. Fa hatramin'izao izy
mbola fidèle ao am-piangonana dia mbola mijoro vavombelona nanomboka tamin'ny 750 000 ny karamany tamin'izany dia izao ny karamany plus 0 anakoro fotsiny ngamba orinany izany hoe le fitahian'Andriamanitra zany no tiako resahana anao satria natoky izy nametraka ny fitokiny tao amin'ilay Andriamanina izy dia nitateran'Andriamanitra amin'ny fandriny fony dia ny fiainana voninahitra makao amin'ny voninahitra ny fiainanao koa miaraka amin'Andriamanitra mahita fa voninahitra makao amin'ny voninahitra tsy fantatro hoe inona ny olanao inona ny tediavanao fa le Jesosy resahako anao mpamonjy ny anarany mpamaholana ny anarany ary mpitondra fiainana ho an'izay mandray azy izy ataovy eo mifonao ny tananao avy ere miaraka amiko Jesosy eo mandray anao tompo sy mpamonjy aho lasa amin'ny fiainako taloha vaovao ny fiainako aminao tsy ny tiako fa ny tianao saotranao a Jesosy fa niraisinao isan'ny zanakao dia mpandovan'ny lanitra amen vavako amin'ny vaholam-piainany tsirairay raha io hitanao ny tanany tsiray izay mitsangana hitanao ny zavatra etaeta ny ilaina eo tokantranao tononko amin'izao fiandohany taon'izao niositry ny vaholana makasika amin'ny fiainan'izy ireo tahina ny asany tokantrano ny fitaizana mandresy izy ireo dia tsy tony teo olotsony ny tsy mibadika ny tantaram-piainany ny tsara lavitra sitrana marary afaka ampifatotra fahitatsitraka fahitapity fa taterahany zavatra nantenaina sy ilaina izany ndray nanombanao azy ireo matoko loatra ianao raha eo sotra fanay masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen samy tahiny tompotompoko